aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rahatsika sy Jesosy Kristy tompontsika amin'ity androndroany ity. Fifaliana ho andray ny miaraka amintsika eto izay andalina ny tenin'Andriamanitra isika. Ary andesika gataka mandrakariva ny fanahin'Andriamanitra mba hitary-dalana antsika amin'izany fandiniana ny tenin'Andriamanitra izany. Manasantsika hanondrika alohantsika hivavakantsika. Ray masino, meo anay ny fanahinao mba hitary-dalana anay amin'ny marina rehetra. Aoka ny Tompo mba ho fianonao ny fanahinao ny fiainanay tsirairay avy, ka ahita ny voninahitrao izahay. Ongany mba tsy hiala maina eto izahay fa mba handray fitahiana mandrakariva amin'ny teninao. Tononay vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry mpiaino malala, mbola raisiko fifaliana lehibe ny miaraka amintsika amin'ity andro faha-efatra ity. Ny loha hevitrintsika nandritra an'izay fotoana izay, andro efatra izay, dia ny hoe paikady na tetikady ho amin'ny fiankofana tena izy. Mino aho fa nandritra an'izay fotoana efa niarahantsika izay dia efa nahita fanandramana mahafinaritra ianao niaraka tamin'i Kristy. Ny paikady izay atoro antsika dia avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva, ary ny atorony antsika ireo tsy ambaratelo, ka dia engane mba hitondra finoana ho antsika izany fandiniana ny tenin'Andriamanitra izany. Raha fitinina ny zavatra hita hatramin'izay dia ny hoe tsarovo mandrakariva ry mpiaino malala, fa ery anankiroa no misy. Araka ny hita amin'ny soratra masina dia Andriamanitra sy Satana. Reo ilay atao hoe ery mifanandrina. Ary samy miantso mitaona ny olona ho amin'ny fiankofana. Andriamanitra miantso ny olona, Satana koa mba miantso ny azy hiankohaka eo amin'ny zavatra izay nataony. Ny faniriako dia mba tena hiankohaka amin'Andriamanitra tena izy ane isika. Mety hiteny angamby ianao hoe anga za efa niankohaka tamin'Andriamanitra tena izy. Dia mino anefa fa ho hatsaraintsika izany fiankofana izany, mba ho tena izy, ary mba hahatonga antsika tsy ho very fotoana, mba tsy ho hahatonga antsika ho lasa eta mavesatra ho antsika ny fivavahana na ny fanompo-pivavahana indraindray, fa mba hitondra fitahiana ho antsika tsirairay avy. Teboka faharoa dia hoe ny fiankofana dia zavatra hoentina na asetry ny famonjena nataon'i Kristy. Tsapantsika fa tena mitahantsika Kristy amin'ny mampahary azy, tsara Jehova, ary izy dia namonjy antsika. Inona mba ho asetrinao? Dia ao anatin'ny fiankofana no hitondrana izany, mamaly an'Andriamanitra amin'izany famonjena nataony ho amintsika tsirairay avy izany. Ny teboka fahatelo dia hoe aoka ao anatin'ny fiankofana dia tsy misy ny atao hoe jery fotsiny na spectateur, fa mandray anjara avokoa. Tsara foana no ametrahantsika an'ireo etỳ am-piandohana mba hahafahantsika manatsara ny fiankofana izay efa ataontsika. Raha mbola tsy tao anatiny moa ianao dia mandehana mamonjy fotoam-pivavahana, atovy tsara ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano, amboary ifanaraka amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Tao boky anankiray herinandro fiaraha-mivavaka izy ity ho an'ny fitantanam-piainana kristianina tamin'ny volana Desambra 2024, takelaka 12, dia izao ny ambaran'izany teny izany: tsy azo ekena izany hoe miaona amin'Andriamanitra manao ny fanandraman'ny fiankofana izany, kanefa tsy misy fiovana hita eo amin'ny tena rehefa avy ao. Tsy azo ekena izany hoe miaona amin'Andriamanitra manao fanandraman'ny fiankofana izany, kanefa tsy misy fiovana hita eo amin'ny tena rehefa avy ao. Dia mivavaka ianao mamonjy fotoam-pivavahana, na ao an-tokantrano ao misy fotoam-pivavahana maraitsy hariva, kanefa tsy misy fiovana hita eo amintsika manatrika izany fotoam-pivavahana izany, eo amin'ny ankohonantsika,
eo amin'ny mpiara-mivavaka. Androanytsika dia hijery lohahevitra anankiray. Ny lohateny zany lohahevitra zany dia hoe ny fiankohofana sy ny fampiasana ny lela. Raha fitinina zany dia hoe kanibalisma ao am-piangonana. Ny kanibalisma zany dia hoe mihinan'olona. Dia hoe ny fiankohofana sy ny fampiasana ny lela. Izay no ifantohantsika indray amin'ity androany ity, satria zava-dehibe tokoa ny asan'io lela io ao anatin'ny fiankofana. Ka mila mitandrina isika, mila ampiasaitsika amin'ny tokony ho izy io, mba tonga fitahiana eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny ankohonantsika ary eo amin'ny fiangonana izay misy antsika. Mpanjaka faharoa toko fahaenina, ny 2:20 sy ny 7:20. Mpanjaka faharoa toko fahaenina, ny 2:20 sy ny 7:20 dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aroiko ny mpanjaka taminy, inona ary nalahelo-nao? Ary raha vehivavy namaly hoe, hoy ity vehivavy ity tamiko, aiza ny zanakao? Ho antsika an'io, ary ny zanako kosa ho antsika raha pitso. Ka dia nandrahoanay ny zanako ka nohaninay. Ary noho ny apitso dia hoy izao taminy, aiza kosa ny zanakao mba ho antsika? Kanjo na feniny zanany. Raha jerevantsika io tantara io dia tantara anisan'izay hoe mampalahelo ifisehon'izany tantara izany, satria nivadika tamin'ny fanekena izay natao ity mpanjaka ity. Raha jerevantsika ny tontolo-kevitra ilay tantara dia hoe ny mpanjaka Siriana zany rehefa namoro ny miaramilana izy dia niakatra niady nanao fahirano any Samaria. Tao a Samaria mantsy no niseho azy izany tantara izany. Dia vokany lasa nisy mosary mafy tany Samaria. Ary nanao fahirano azy ireo mandram-pahatonga ny lohabriko lafo sekely 20 sy ny taimboromela paha-4 ny koba ho sekely 5. Zany hoe ny mafy foana zany ny fiainana tao amin'ity renivohitra Samaria ity. Vokatra izay toe-javatra mosary izay. Dia nandeha ny fahirano dia niakatra ary hitantsika eto hoe inona moa ny zavatra lasa lafo vidy eto, fa ny hoe ny lohabriky ny lasa lafo vidy, ary inona koa ny anankiray dia ny hoe taimboromelala. Dia ray andro ny mpanjaka rehefa nitsangatsangana teny amin'ny manta, dia nisy vehivavy nitaraina tamin'ny vonjeo ary mpanjaka tompoko. Dia namaly ny mpanjaka hoe, raha tsy vonjen'i Jehovah ianao, aiza no amonjeko anao? Amin'ny famolona va sa amin'ny famiazam-boaloboka? Ary koa ny mpanjaka taminy, inona ary no alahelonao azafady? Ary raha vehivavy namaly hoe, hoy ity vehivavy ity tamiko, aiza ny zanakao ho antsika an'io, ary ny zanako kosa ho antsika rapitso. Ka dia nandrahoanay ny zanako ka nohaninay, ary noho ny ampitso dia hoy izao taminy, aiza kosa ny zanakao mba ho antsika? Kanjo na feniny zanany. Mampalahelo zany tantara izany. Kanefa izay le toe-javatra nisy, izay le toe-javatra niainana, dia lasa tsy maintsy niaina tao anatin'ny ataontsika hoe afetsifetsena sy ny fitaka, satria efa mafy le toe-javatra nisy. Mafy. Dia lasa niteraka an'izany toe-javatra maro isan-karazany izany. Ny tiana hisariana ny saintsika ao anatin'ity toko sy andininy ity dia ny hoe tena zavatra misy zany ilay hoe mihinana olona. Mihinana olona. Ara-baky teny izy ity, mihinana ny olona. Ilay zanaka ilay ramatoa nohanina, tsisy sakafo tsony, tsisy ninina azo nohanina intsony. Gambitsika mety ametra-panontaniana, raha izany amin'izany tsy hihinana fa aleoko maty. Kanefa rehefa ianao ny tena eo amin'ny toeran'io, lasa mitadiny tsy misy ny olona. Ary lasa nalay mpanjaka reny nahavita nandainga, nahavita namitaka manoloana
an'izany toejavatra sy ny tantara nisy tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ilay boky atao hoe fanabeazana na éducation takelaka 5telopolo dia zao ny ambarany. Ny mpanoratra dia ny Ellen White. Mampatahotra tokoa ny mieritreritra ireo mpihinan'olona izay manao fety mihinana ny nofon'ireo olona mbola mafana sy mangofotra. Kanefa moa ny vokatra terak'izany ve tsy manoatra lavitra noho ny fanaintainana sy ny fahampitehina ateraky ny fanimbana ny antony manosika, fanimbana ny laza, fandrasarasana ny toetra hafa, ny toetra ny hafa. Raha mijery tsara izany an-dalanteny izany isika, dia ozy izy hoe misy tokoa ny mpihinan'olona. Fa eto zany tsy le mpihinan'olona arabaky teny, arak'ilay tokony tsy hitantsika teo, fa mihinan'olona zany hoe mandrasarasa ny fiainan'ny olona, manimba olona amin'ny alalan'ny teny, manapotika olona amin'ny alalan'ny fitenenana. Inona moa no vokatra tsara ho azontsika ny fiankofana raha ny lelantsika aza tsy voafehintsika? Sarotra no mifehana eo, ary mila mentehatra amin'Andriamanitra tsika vao mahafehana eo. Sarotra. Fantaniana mipetraka dia izao: impiry moa izaho sy anao no manimba ny antony manosika ny olona iray anao zavatra. Mba manana ny antony manosika azy anao zavatra ny olona iray, nefa potehantsika amin'ny alalan'ny inona fotsiny, teny kely anankiray, dia fa iny le olona dia kivy tsy ataoko intsony io. Impiry moa izaho sy anao no manimba ny lazan'ny olona iray amin'ny alalan'ny lelantsika. Impiry moa izaho sy anao no manaparitaka sy mandrasarasa ny toetran'ny hafa amin'ny olona maro. Zany ny fiainana. Ny tany Samaria dia tena hoe nisy tokoa ny mosary, dia nisy tokoa ny hoe finanana olona arabaky teny. Fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, any am-piangonana, any an-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, dia tena misy tokoa zany hoe impiry tokoa isika no manimba olona amin'ny tena lelantsika io. Impiry tokoa tsika no mandrasarasa ny fiainan'ny olona amin'ny lelantsika io. Manimba ny hery manosika ao anatin'ny olona anankiray amin'ny alalan'io lelantsika io. Fanontaniana mipetraka izany. Ao amin'ny boky anankiray atao hoe Adventiste Homme, takelaka 700 dia izao ny ambaran'izany teny izany: firifiry ireo ankonana manome tsiro ny sakafony amin'ny fisalasalana sy ny fiahiahiana, mandrasarasa ny endriky ny namana izy ireo, ary manolotra azy atao tsindriky sakafo malemy. Tetika rehefa misakafo tsika dia inona ny resaka ataontsika eo indraindray? Mifosa olona, miresaka olona. Ary indraindray ary ane tsy tsapatsika indraindray fa miresaka tsika eo am-pisakafoanana, dia ny fihetsiky ny zanakitsika dia mahatsikaritra ny olona hoe miresaka an'ilay olona isika, mandrasarasa ilay olona isika, mila mitandrina isika. Ary zava-poana ny fiderana ataon'ny lelantsika, zava-poana ny vavaka sandratry ny lelantsika ao anaty fiankofana, raha ny lelantsika mbola mamono olona, mandrasarasa olona, ary manao tsindrin-tsakafo mihitsy ozy izy an'izany resaka izany eo amin'ny fiainantsika. Misy fanendrikendrehana bitika sarobidy apetraka eo amin'ny manodidina mba hatao fanamariana, tsy avy amin'ny lehibe ihany fa ny ankizy koa. Manala baraka an'Andriamanitra zany. Vehava malala, raha tena miankohaka amin'Andriamanitra isika, mila manalavitra an'izany fomba fijery izany isika vahoaka an'Andriamanitra. Isika rehetra izay antsoina hiankohaka amin'Andriamanitra dia mila manajanona efa fiainana tamin'ny fotoana tsy niankofana tamin'Andriamanitra izany. Mila manova ny toetsantsika isika, mila manova ny fomba fihetsikitsika sy ny fifehezantsika ny lelantsika isika. Izany no antson'Andriamanitra amintsika amin'ity androany. Eo abolana 4:20 dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: raha tsy misy kitay intsony dia maty ny afo,
Ary raha tsy misy mpifosafosa intsony dia mitsahatra ny fifandirana. Mahatonga an'io disadisa adiady any am-piangonana ao atokantrano eo amin'ny mpianakavy io ane misy ihany ny fotoam-pivavahana atao any amin'ireny toerany reny, fa misy foana ihany koa ny fifandirana satria mbola misy ny mpifosafosa, mbola misy ny fifanenjehana amintsika samitsika. Ozy izy ny teny hoe raha tsy misy kitay intsony tsy misy ny afo. Inona moa? Inona no rehatry ny afo io? Maty ny afo. Ary ohatran'izany koa rehefa tsy misy tsony zany ny olona mampiasa ny lelany izay ifosafosa, anakina, anaratsy, andrasarasa, dia tsy misy zany fifandirana zany. Matetika ane mahatonga ny fifandirana dia eniko ane ianao ny teny an'izao hoe zay dia iny lasa ady, lasa tonga dia miavonavona, lasa tonga dia miteraka ady indraindray ary tonga dia tsy fampiteny ho azy fotsiny, tsy fantatra koa fa hoe naheno feo fotsiny noho ny vokatra ilay fosafosa sy teny mifampipitapita amin'ny alalan'ny lela. Ny taona 2024 rem-piaino malala dia vanim-potoana ny atao hoe social media. Vanim-potoana ny ataontsika hoe aino aman-jery zany vanim-potoana izany. Ary manomboka teo amin'ny taona io dia afaka miteny zay tiany tenenina ny olona, afaka manao komantera amin'izay tiany olona. Raha mijery tsika zao ny Facebook dia misy komantera ao, ary matetika ny olona dia samy miteny zay tiany teneninao, samy manoratra zay tiany ambara ao. Zany ny vanim-potoana iainantsika. Vao maika vanim-potoana tena mampirongatra mihitsy an'ity hoe kanibalisma ity, na ny atao hoe fihinanan'olona. Ny kanibalisma zany na ny fihinanan'olona dia amin'ny alalan'ny lela, fa tsy mivantana izy io araka ny hitantsika teo. Mila mitandrina ny kristianina, fa tsy afaka miaraka amin'ny fiankohofana tena izy zany fomba fiaina izany. Ao amin'ny boky fanabeazana takelaka 5:300 dia izao ny ambaran'izany teny boky izany: ampianaro ny ankizy indrindra fa ny tanora hianatra izay nambaran'Andriamanitra mahakasika izany. Ny fahafatesana dia ao amin'ny fahefan'ny lela. Ampianaro ny ankizy. Indray dia tena tsy voaresakitsika amin'ny ankizy tokoa izy io. Tsy haiko hoe firy ny ray aman-dreny maheno izao fampianarana izao ka mba efa nampianatra ny zanany mba hifeny ny lelany. Fa angambany ataontsika matetika hoe magnino ivavanao io mahazo eo ianao zay angamba matetika no ataontsika amin'ny zanakitsika. Fa hoe mba efa nampianatra azy ireo ve tsika? Ny aminy hoe mba mampianatra azy ireo mba ahifehy, ampiasa tsara ny lelany. Oabolana toko 7:20 sy 20. Ny vokatry ny vavan'ny olona ny mahavoky soa azy. Eny, ny vokatry ny molony ny mahavoky azy. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy ain'ny lela, koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Hihinana ny vokany. Ny lela zany dia io no hitahina ny olona, ary io ihany koa no hanozonana ny olona. Mila mitandrina itsika. Ozy izy hoe ny lela tsy misy taolana kanefa manana hery mamotika ny fo. Manana hery mamotika ny fo. Zava-dehibe io fahaizana mampiasa ny lela io. Raha ampiasa ny lela ihany dia andao entina hiderana an'Andriamanitra ny tsara indrindra. Entina miankohaka eo amin'Andriamanitra. Jakoba 4:1-5. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody, mahafaty sarotra ny fiaina io. Rehefa mandeha iny ny fihetseham-po dia mahateny zavatra tsy voahevitra. Ary rehefa mipetraka ianao rehefa avy eo hoe zavy nahateny an'izany, andeha indray hifona. Raha efa zatra mifona isika. Fa matetika misy olona tsy mifona zany izy, velao any iny. Kanefa tadidio fa mamotika, mahafaty mihinan'olona ianao amin'ny alalan'izany lela izany. Mila mitandra antsika, mila mangataka amin'Andriamanitra tsika arym-piaino malala mba hifehezan'Andriamanitra izany lela antsika izany. Engane
mba ny fitahina mibetsaka hivoaka amin'ny lelantsika fa tsy ny fanozonana. Engany mba ny tsara no hivoaka amin'ny lelantsika fa tsy ny ratsy, ka hiteraka famonoana ny hafa mihitsy. Mpiara-mivavaka, ny mpiray tokantrano, dao tsika anao fiaingana vaovao, dao tsika anavao ny fiainantsika ao tokantrano ao am-piangonanao, dao tsika mba hangataka amin'Andriamanitra mba hifehezany. Ny raintsika zay any an-danitra dia mahay mifehy ny zavatra rehetra. Ainy koa ny mifehany io raha velantsika izy mba hifehy zany lelantsika izany. Oabolana toko 7:20, ny teny maro tsy ilaozan'ny ota, fa izay mahatana ny molony no endry. Oabolana toko 12:17, ny olon-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana, fa ny fony ny adala mamoaka fahatalana. Oabolana toko 12:17, zay mamaly teny mbola tsy re dia adalana sihenatra ho azy zany. Zava-misy koa io ampiasaintsika ny lelantsika, mbola miteny le olona tsy tapitra hatramin'ny farany akoriny, dia entsika dia efa miteny. Mpahazo antsika olombelona io, dao tsika hangataka amin'Andriamanitra. Oabolana toko 1:17, zay miambina ny vavany sy ny lelany dia miaro ny fanahiny tsy ho azo pahoriana. Teraka fahoriana ho antsika ry hava-malala ny fampiasana an'io lela io. Ndao entina hiderana an'Andriamanitra izany lelantsika izany. Salamo 1:7, Jehovah asio fiambenana eo anoloan'ny vavako, ambeno ny varavaran'ny molotro. Aingany mba ho tanteraka amintsika rehetra izany vavaka izany amin'ity androany ity. Jehovah dia ao amin'ny tempolony masina, manginahy eo anatrehany tany rehetra. Raha manatrika fitaom-pivavahana ianao, raha miankohaka eo amin'ny Jehovah ianao, ao Jehovah. Satria hozy izy raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia voany aho, manginahy eo anatrehany. Aoka tsika angina amin'ny lelantsika. Abakoka toko 2:20, teanao antso atsika rehetra amin'ity androany ity am-pamaranana. Tamin'ny toerana iray dia nanapa-kevitra ny mpanjaka fa handeha hitsidika ny fonja, ary faniriny tamin'ity indray mitoraka ity fa hitsidika ny fonja tsirairay mihitsy izy. Rehefa tonga tao izy ifampiresaka tamin'ireo gadra, mahaliana ozy izy, fa mba te hantany anareo aho hoe amin'izao famangiko eto izao, fa inona ny nataonareo nahatonga anareo amin'izao toerana izao. Vao tapitra ny tenin'ny mpanjaka dia nangatanana hiteny avokoa ny akamaroany ireo gadra rehetra ireo. Maika ny amaly ny fanontanian'ny mpanjaka. Dia nasainy ny mpanjaka ny teny tsirairay izy ireo, za mpanjaka ho ty voalohany endrikendrehan'olona ny nahatonga tato, zavatra tsy nataoko akoriny, dia zao lasa mikatra izao. Nanao indray ny anankiray, niady tsy nanao ratsy mihitsy ahy, fa tondromolotra nahatonga aho aty. Za ndray hoy ny manaraka tsy nanana avoka dia lasa taty. Fa rehefa niteny tapitra ny teny daholo dia mitovitovy amin'izay daholo ny tenin'ireo gadra fa nisy anankiray tery anjorony tery, tsy mba nanangatanana izy, tsy mba niteny. Nisy lehilahy anankiray tsy mba niteny mihitsy. Tena nantona azy ny mpanjaka ka nanontany azy, ary ny anao mba ahoana? Tena maly ilay lehilahy ka niteny hoe, za ndray mpanjaka tena nanao eloka be vava mihitsy, ka izay no nahatonga taty. Rehefa naheno an'izany ny mpanjaka dia ontsa ka nampanao taratasy izy mba hamoahana ity gadra iray ity. Tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota hibebaka Andriamanitra. Ry hava-malala izay manaraka izao famelabelarana ratsoratra masina izao, miantso antsika Kristy mba hangataka amintsika, mba hahaizantsika mifeny lelantsika. Matetika izy io dia hoentintsika mihinan'olona, hoentintsika mamono ny hery manosika ao anatin'ny olona. Be dia be ny asa ataon'izy io, fa miantso antsika Kristy amin'ity androany ity mba ho ampiasaintsika ny lelantsika ho amin'ny tsara, ho amin'ny fiderana, ho amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra. Raha irinao eo amin'ny tokantranonao sy eo amin'ny fiangonana misy anao zany, dia manasa anao hanondrika ny lohanao fa hivavaka tsika.
ray masina any an-danitro mangataka aminao izahay. Asio lamboridy ny lelanay, fehezo ny lelanay tompo. Aoka fanahinao mba omenao anay hanampy anay hahatanteraka izany. Ka ny lelanay ane dia mba hitondra fanasitranana, hitondra fitahina ho an'ny ankonana, ho an'ny mpiara-mivavaka, ho amin'ny olona izay mifanerasera aminay. Ary eo ka mba hoentina hiderana sy hamezana voninahitra ny anaranao zany. Anandratana ivavaka eo amin'ny seza fiandriananao. Enoa ny vavakay tompo. Mamelany elokay tamin'ny lasa. Tonononay vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.